Rahasoa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray. Teny pasteur teo tamin'ny resaka fitadiavana an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, amin'ny fotsika manontolo. Resaka royaume de Dieu. Anonkitsika amin'ny Matthieu 6:33. En Matthieu 6:33. Rehefa hita dia jerena vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Toutes ces choses, toutes ces choses, io tena hoe ny zavatra rehetra, tena zavatra rehetra mihitsy, sans exception. Ny resaka famille, ny resaka santé, ny resaka ny matériel, ny rehetrarehetra, rehefa tena mitady amin'ny fotsika manontolontsika dia omeny Jesosy, men'Andriamanitra tsika tsy zavatra avelany zany fa dia omeny à 100%. Izany valim-bavaka nahatongavany tato. Zany isany valim-bavaka izay satria efa ela izay tsy nanana assemblée, tsy nanana famille. Toko hoe mbola tsy nanana an'izany mihitsy izay. Fa valim-bavaka nahatongavanay tato amin'ny sekoly, tato amin'ny HVKL. Izay isaorako an'ny Tatiniry anisan'ny nampiasain'ny fanahy masina nahatongavanay tato. Ry Momi, prophète Gisela koa anisany. Ary tena reconnaissant total amin'ny hoe fisinay ato amin'ity assemblée ity. Heritaona androany, tsy hoe heritaona androany fa heritaona mahery kely, ray volana angambany nahatongavanay tato amin'ny sekoly. Tamin'ny voalohany za zany de nature taloha fermé be, tsy tia mifanerasera amin'ny olona, tsy fermé be. Dia ny vadiko no anisan'ny nitarika anah hoe andao fa mahasoa antsika ozy izy. Tonga tato amin'ny sekoly tonga dia nahatsapan'izay fitiavana. Nisy amour tsikitsiky ny tonton Riza tadidiko tsara tamin'izany. Ry Tati Colombe tonga dia nandray tonga zany dia henonao ilay impact an'ilay amour amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena tsapanao ilay fo vato be niala tany an-trano. Lasa fo nofo tonga tato amin'ny sekoly. Tsy tato tsika tamin'izany fa tany à Pantin. Dia raina ny tompo fa faly zay manana anareo. Faly zay manana anareo. Ary isaorako manokana koa ny vadiko tamin'izany satria izy anisan'ny isaorako ny fanahy masina niasa tao aminy. Ary isaorako koa izy nanaiky satria izy mijoro foana izy hatramin'ny farany amin'ilay Andriamanitra inony. Raha ny hainao anazy zany izy hoe za ka mandeha hoany, mety tsy ohatr'izao zay fa mety tsy haiko intsony izay nafaranay. Fa nijoro izy malgré ny tabatabako tany ambadika tany, malgré ny memenina sy ny rehetrarehetra, nijoro izy. Zay fa tonga tadidiko tsara, tonga tamin'ny hoe nianao izy Andriamanitra kiany ianao, faly ianao tsara, tsy faly ianao, mandeha ianao, fa nianao izy Andriamanitra dia iny no inoko, iny no tompoko. Satria za zany tamin'izany ilay ampiasany devoly dia ilay tena hoe izy nandroso be, za ilay mbola eo. Dia tena nampiasainy devoly tamin'izany hoe hichute anazy, maka anazy hiverina amin'ny tany, hiverina amin'ny monde, fa nijoro hatramin'ny farany izy. Dia izay i-inciteko anareo rehetra hoe mbola tsy dia tena hoe ao tsara ny vady, ny zanaka, ny prochainetsika rehetrarehetra mijoro mandraisa décision satria any aminao foana ny décision, any aminao. Ny satana zany mitente anao, ny fanahy masina miconseille anao, fa ianao mandray ny décision. Dia mijoro hatramin'ny farany. Dia
isaky ny samedi hatramin'izay nandehananay sekoly hatramin'izay nahatongavanay tato amin'ny HVKL zay angamany a mbola tsy tapaka izay nandeha sekoly tsy hoe reharetsy hoe record ilay izy a fa mangetahetan'ilay présence an'Andriamanitra marina hoe niterena tany amin'ny voalohany fa rehefa tena tsapako ilay izy a tsapako ilay fitiavana tsapako ilay fanatreana tena tsisy atakaliko ny présence an'Andriamanitra tsony dia ny olona matetika manana excuse mantsy hoe ny rehefa samedi ohatra reraky ny semaine misy zavatra atao ohatra hoe important coucou fa za miteny anareo fa raha ny excuse mety manana koa izay ny vadiko miasa amin'ny travaux publics miasa ino moa zany physiquement voilà physiquement izy amin'ny firy maraina miala ohatrano amin'ny firy hariva izy mety hoe reraky ny tontolo ny semaine izy any weekend izy mba mety hiteny izy hoe ndao mba ndaosika mba aka ho ato trano mba fa tsy zay nefa n'le izy fa tena hoe ny chercher le Matthieu teo tena hoe chercher tena amin'ny fonareo manontolo ny royaume de Dieu tena ataovy priorité amin'ny fiainanareo mety misy koa ny raha ohatra hoe anao exemple kely ohatra avo atsika le mitady excuse foana mantsy satria hitako tena tsapako zany le présence de Dieu tena important raha ohatra ve hoe Jesosy ohatra Jesosy en personne ohatra no tonga eto isaky ny samedi mety feno angambany ato mety hoe tsy haiko hoe fa manina rehefa ohatra hoe olona niran'Andriamanitra dia tsy asiantsika importance tsy asiantsika valeur an'ilay izy indraindray fa ohatra hoe atakalintsika zavatra le présence zany mila tsy mijery tavan'olo tsika fa le zavatra le parole hoentiny le présence ao anatiny dia ohatra koa zao ohatra témoignage kely ny resaka sacrifice tenenareo amin'le ohatra hoe ny fandarana question réponse zao ohatra matetika ohatra sacrifice ho anay le izy satria natolotra ho an'i Jesosy aloha voalohany indrindra dia fois ohatra mangatsika ny andro miala ao an-trano avy ny orana tsy nataonay hoe ho andro pasteur ny atongavanay ihany tsy nataonay hoe mba te hiteny amin'ny radio sy ny rehetrarehetra fa tena hoe ho an'Andriamanitra hoe Jesosy maty teo amin'ny maty noho izaho tsy vitany hoe maty fa nikapokapohana noho izahako dia izay adiny ray kely izay voky ny trano kely ilay torimaso kely iny ve dia tsy mba ho foko an'Andriamanitra izay ilay izy dia tsika zany mila misisika mila mitady tsisy dikany ho andro pasteur amin'ny fahatongavanao na ho any amin'ny question zay moa zany no ataonay matetika hoe question réponse dia tsisy dikany ho anazy na ho any ianao na tsy ho any fa ianao no misitraka ianao no misisika maka satria imagineo ane hoe Jesosy imaginetsika ane hoe Jesosy ohatra tonga eto an-tany une semaine izy ohatra tsy amin'ilay hoe gloire an'ilay any fa hoe ohatran'ilay tamin'izy taloha reny zany hoe mitory manasitrana fa miteny atsika fa mahita fotoantsika anarahana anazy n'importe où aiza misy anazy dia izay ny hoe peu importe na Jesosy io na izy rehefa hoe misy an'Andriamanitra dia misisy reto misisy ataovy izay azahoana be da be izay zao teneniko anareo hoe izay mivoaka ny trano zany indraindray kamo tena tsoroko anareo tena kamo le aranofo zany le nofonao hoe tena ohatrany andeha atory kely nkisaka indraindray fa rehefa tonga any areo indraindray izay roana tanan'izay nareo mody fa eo ianao tamana loatra ianao amin'ilay présence de Dieu tamana loatra ianao dia ohatra koa ny nanampy anaty amin'ny tokantrano kokoa ilay izy ny fisian'ny assemblée ny fisiany nahita ato amin'ny assemblée zany anisan'ny nanampy anaty amin'ny tokantrano kokoa satria jerentsika ny eo amin'ny Colossiens 3:13
Colossiens. Colossiens 3:13. Amin'ny anaran'i Jesosy, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Sahala ny teneniko anareo hoe za tsy mahazaka olona zany taloha, tato amin'ny assemblée ny anarako an'izany. Fampizaka ny toetra, dia lasa mahazaka ny toetra ny vadiko azy. Lasa ohatra ny hoe ninona nataony eo dia raina ny tompo aloha fa izy koa ohatr'izay. Zay zany lasa mifankazatra zany, mifankazaka zany zay dia tsy hoe ady ohatra ny taloha tsony fa lasa mi-se comprendre, lasa misy fitiavana ao anatin'ilay izy. Ohatra izany koa ny eo 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 4 à 5. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. Io no tena fikirana mivady io. Resaka tsy ianao zany rehefa tsy mamevana ny satana dia mitsoaka ho azy izy, tsy asiana valeurany mihitsy ny satana. Za zao raha ohatra hoe tezitra tamin'ny vadiko aho zao hoe iasahana ataonao an'izao hoe andany ianao mandeha fa atakalinao an'Andriamanitra, fomba fiteny zay. Ohatra hoe nakalahelo an'izay zao za taty aoriana dia ohatra ny hoe manome valeur ny satana indray fa tsy asiana vidy ny satana rehefa ohatr'ireny. Vao miary ianao faly be hoe tena hoainina indray satana tamin'ireny fotoana ireny, satria nisy an'ilay présence de Dieu nijoro izy resy ho azy ilay satana tato anatiko. Dia tsy asiana valeur antsony hoe makalagy indray hozy izy tsika ty aoriana fa avelao ireny ho any. Dia voilà, na ho an'ny zanako raha ny fitazaiko an'ny zanako nahazoako zavatra be da be izay herintaona tato amin'ny sekoly izay hoe famille en Christ zany tena important le hoe samy manana ny présence de Dieu daholo koa ny ato amin'ny assemblée, hafa ihany zany le présence de Dieu. Dia amaranako anazy tsy ny fandehananao sekoly, tsy fandehananao sekoly hoe physiquement fotsiny, hoe fahazarana, tsy izay, tsy hitana record akory ianao araka n'ilay teneniko teo, fa le fruit hoentiny eo amin'ny fiainanao, hoe nisy impact ave ilay zavatra noentinao. Sa dia tonga isaky ny sabotsy fotsiny ianao hoe sabotsy indray ny andro dia andao indray andeha sekoly, lahady indray zoma indray ny andro dia eno an'izao, fa tena hoe nisy fruit ve teo amin'ny fiainanao. Ary io tsy pasteur ny jugeanao, tsy enao ihany dia tsapanao le izy hoe tena aiza ho aiza zany. Tsy ny olona zany ny jugeanao, tsy mila voninahitra avy amin'ny olona, fa enao ihany dia efa mahafantatra ny tenanao hoe aiza ho aiza ny situationko, ny amako, aiza ho aiza ny situationko hoe mila mibebaka. Ary rehefa mahazo ohatr'izay nareo dia tonga dia mandoalira hoe nisy zavatra tsy nety nataonareo amin'ny fona amin'ny fanahy masina. Ohatr'izany zao anisan'ny nanampy anahy be da be tsy mangatakandro hoe aleo raha riva ao amin'ny endroit secret, fa eo no eo tonga dia mivava mifona. Dia raina ny tompo, dia sambatra izay manana anareo. Alléluia. Amen. Alléluia. Teneniko akaikinao tsy noho ny olona ny atongavako, fa ny fanahiko no mitady ny tavan'Andriamanitra. Alléluia. Matthieu 6, 19 à 20. Za tena sura mihitsy fa tsy maintsy misy fiovana foana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena sûr et certain
tsy fiainan'olona nareo zany tsy olona hoe anaovana expérience sanatria hoe andao hoe mba atao zao expérience zao fa zavatra efa nety hatramin'izay ary mbola ety lavitra le izy amin'ny manaraka satria zay zany le izy zany matoa Andriamanitra miantso matoa Andriamanitra miantso vonina izy hanovanao teo akaikinao ratsy toetra ane za taloha ratsy fanany za taloha teneno izy teneno fa Andriamanitra efa nahitana hoe manana fo vaovao nanana projet tsara be mihitsy Andriamanitra ny projet tsy andeha hoe ho tahiny ianao hoe tsy manenina tahiny ianao fa ny projet any aloha ny hanovanao ho tonga tahaky ny endriny sy tahaky ny tarehiny rehefa vao tonga mifanatrehan'Andriamanitra ianao dia ataovy foana hoe za tsy tonga eto tsony noho ny safidiko tsony eny safidy ianao tonga eto fa tsy tonga eto noho ny zay filako fa tonga eto satria Andriamanitra ny antso izy ny amolavola enony tsara mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tahaka ny ohatrany hoe tsisy zavatra miova mihitsy ny fiainany dia lasa ohatrany Jodasy mba nisan'ny doza appelé any fa voailika any amin'ny farany za tsy miteny hoe any amin'le resaka hoe famadihana ndresako fa le toe-po tsy mety lahitra mihitsy ohatra hoe Jesosy fa mivantana Jesosy zao mihitsy no miteny tsy mety lahitra mihitsy mifondra Jodasy teo akaikinao nefa nisy jolahy nisy jolahy teo akaikin'ny Jesosy niova amin'ny fony ohatra vita niova raha riva ihany tsika rehefa avy eo koa androany dia androany tsika dia efa eo izy any amin'ny voninahitra ny ray teo akaikinao toe-po Matthieu 6:19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détériorent et où les voleurs fracturent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mites ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Zay toeran'ny arenao izy dia any koa ny toeran'ny fonao. Ianao zany dia mandinika ny fonao ankehitriny. Tarikisika teo anatin'ny intercession hoe ahonja mitady an'Andriamanitra zany. Mitady an'Andriamanitra amin'ny resaka hoe sens ve za fahitana, fahenoana, sensation corporelle voakitika sa ny foko mihitsiny ny foko no mitady azy. Androany tena miinvite atsika tena miariarena any an-danitra. Teo akaikinao dia tsikio izy investissement céleste zao ataoko zao hoe any amin'ny résultat tsika mihaona tena sahako au nom de Jésus miteny ianao an'izany. Ny sakrifisy ataonao ohatra ny tenen'ny taty mialy teo ny sakrifisy ataonao dia ianao koa ne manao ny sakrifisy ataonao io me tsara zao ny andro ny sasany manao mitsilalay ohatra ny amaly maty eny bozaka eny zao alao izy ohatra ny amaly lamaina eny ny farany fa ianao aloha tena kaikinao mifatao aloha ianao rehefa avy eo metsena rehefa avy eo manendy sambosa manao lasary etretratreta tsy maninona afatao aloha aza mifantoka amin'izay gain. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Tsy aleo hoe misainvesty tany an-danitra, tsy aleo hoe misainvesty amin'ny zavatra ho avy, ny amin'ny zavatra ho avy verena, ny amin'ny zavatra ho avy misainvesty. Zay zao teneniko à chaque fois ianao mitombotaona ray tadidio fa taiza ny investisenao, inona ny investisenao an'le une passé iny, inona nahazo gain spirituel avy ianao, nisy toetra hitanao ve mba tena vita tafavoaka. Misy taona manko ny olona hoe manao sacrifice indray mandeha izy na manao jeûne une journée ohatra dia hoe izy zay vita mbola point fotsiny iny, point hidirana iny, fa eo amin'izay vao miditra ianao. Manomboka izao atao foana izay katsahana ny zavatra ny lanitra. Ary rehefa miteny hoe zavatra ny lanitra za tonga dia any amin'ilay andaminité foana hoe je suis un ambassadeur donc andaminité taio rehefa mahay miasanao anao tahina foana. Ny ambassadeur rehefa ohatra ka mandany andaminité fotsiny dia atao inona Andriamanitra, atao in'ny firenena ny farany
misaoty fa rehefa hita ianao fa tena misolo tena tsara alefa ny any amin'ny toerana sarotrarotra indray dia misolo tena dia mampiditra ny volany amin'ny firenena mitarika olona ny firenena zany mampandroso firenena dia alefa ny amin'ny toerana be da be. Misy ary ny olona anankiray manana ambasady anankiroa izy mitantana azy. Comment est-ce possible? Ianao solo tenan'i Kristy. Amen. Tena hoe solo tenan'i Kristy za. Karaha solo tenan'i Kristy za sy ianao tadidio fa maso ny projecteur ny monde projecteur ny monde mijery ianao daholo. Vao hitany ianao hoe flasque kely dia efa tonga dia efa breaking news nanao an'izao ne ihany ahitsoko satantsika. Fa rehefa tsara dia ohatra ny fanaova media any tsy tenenina. Hitanareo le hoe satana miodiody mitady izay aripany. Misy sens anankiray ohatran'izao koa iny mitady ianao hoso lafaka sy menjery izy. Mitady ianao izy mba hanala barakananao hoe io ony dia mpivavaka io ony dia zanak'Andriamanitra io ony dia fa rehefa ohatra ianao ka tena hoe tena ferme tsara tena ianao fa tena mahazo merina ny liony fa ny lohany jota tonga dia vao hita ny lohany jota dia tsy samy kitika. Matoky efa samy efa nahita documentaire resaka lion reny tsika. Rehefa ohatra ka mbola midomina le lion ka misy lion hafa dia mijery fotsiny izy mandalo. Fa rehefa vao hita fa tsisy dia tonga izy dia hoe hoentiko ity zany anazany reto lion reto. Ka tsika tonga eto amin'ity toerany ity ho an'i Jesosy. Aza manaraka ny olona, reste note. Ne suivez pas un homme parce qu'il fait des miracles. Des prodiges et des signes le suivent. Écoutez la parole qui sort de sa bouche, et suivez la parole. Teny ihany arahana. Ny ahafantaranao ny fiainan'ny olona anankiray voalohany indrindra amin'ny zavatra tenenina. Ny olona be teny ratsy dia efa fantatrao hoe tahaka ny ahoana ny fiainany. Bien sûr afaka manambomboatra fa tsy maintsy tratra foana iny. Zany mahatonga jereo tsara amin'ny Jean 1 sy ny bokon'ny 1 Jean sy ny bokon'ny soratan'ny Jaune rehetrarehetra. Remarquez-nareo tsara. Izay iny nahatonga ny fanahy masina ny teny taminy hoe tamin'ny voalohany teny tamin'Andriamanitra tsetsetretra iny. Satria le teny mihitsy ny manamarina le caractère sy le personnalité an'ilay olona. Ao itsika. Ka Andriamanitra zany rehefa miteny dia tadidio izay mahatonga n'Andriamanitra tsy miteniteny foana zany. Fa peser, ataoko hoe peser mihitsy, peser ny zavatra mivoaka amin'ny vavany. Raha ohatra izy ka nanao ny lahy nanao ny vavy, peser izy nanamboatra an'izay lasy vavy izay. Fa aza mieritreritra hoe ny sasany hoe ny vavy mihitsy andrangano tokony foanana fa io koa ny tena mampijangajanga ny lehilahy. Fa mampijangajanga vehivavy koa ny lehilahy koa. Dia ahoana samy foanana taona zany izy roa. Misy taona zany olona le mifanilika ohatran'ny Adama tsy hoe iza nanota efa, iza nanota raha bibilava, iza zany ny tena fopla Andriamanitra zany satria Andriamanitra nanao ny bibilava, Andriamanitra nanao ny lehilahy, Andriamanitra nanao ny vehivavy. Donc fautif zany dia Andriamanitra. Satria hoe izy mifototra ny zavatra rehetra. Misy athée miteny zany izy mifototra ny zavatra rehetra, donc c'est lui aussi qui a créé le mal. Zany tsy fahaizana teny zany. Fanahy masina dia natao hitarika natao hitarika aho amin'ny fahamarinana. Fanahy masina tsy natao hitarika aho amin'izay zavatra tokony ataoko. Fanomena soa aza ahafantatra sy handray fepetra amin'ny zavatra tokony ataoko amin'ny fotoana rehetra. Androany zao ohatra nalefa ny invitation, voakitiky ny fanahy masina ny fanahinao hoe inona ny zavatra tokony atao. Ao tsika. Fa zao kosa ny fanahy masina tsy manery ianao hoe tonga dia bataina ianao dia tonga dia pof hita eo. Fa nandray andraikitra ianao nakasoa ianao andeha hianatra hikatsaka zavatra avy any ambony hiamasser ny chose céleste. Ry zany safidy tena hoe kaikinao safidy. Andriamanitra zafady Andriamanitra oui manoro lalana antsika izy. Psaume 119:105. Ho an'ny kristianina dia atao fahamarinana isan'andro. Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière
à mon sentier. Zay ny tenin'Andriamanitra. Tsy miteny mihitsy n'Andriamanitra hoe ny fanahany fa la parole. Ny tenin'Andriamanitra no miguide antsika. Ny tenin'Andriamanitra no mitondra antsika. Ary izy no ny fanahy masina mitondra antsika any amin'ny fahamarinana. Rehefa mare feo tsika sotr'izany dia antanio tsara ny fanahy masina. Zaho toetra ny fanahy masina ny amin'ny zavatra tokony atao sy ny amin'ny zavatra tokony zaho toetra ny fanahinao azafady ny amin'ny zavatra tokony atao sy ny zavatra tokony ho fehezina sy ho tenenina. Androany mahita antsika fa ny etaetantsika tena ameno antsika androany Andriamanitra ny fanatrehany. Atao tsika hitsangana, andao tsika andao an'ity ty dia teneno Andriamanitra mangetaeta. Jesosy no niteny ho an'ireo izay mangetaeta manatona aho izy. Fa misy etaeta tsy afaka raha tsy Andriamanitra ny manafaka azy. Mangetaetanao zay ray, mangetaeta ny fahamarinana. Nona ny fahamarinanao zay ary mangetaeta ny fanatrehanao Jesosy. Androany zay Jesosy tonga teo amin'ity toerana ity dia tsy mitady ankoatra ny fanatrehanao. Milanao zay Jesosy, milanao tanteraka zay. Aza ferina aminay ny tavanao androany Jesosy. Tena fa raha hitady anao amin'ny fona iray manontolo zay et tu te laisses trouver par nous. Oh Jesosy, ny fanotronanao eto amin'ity toerana ity Jesosy dia manafaka anay. Raha-tsaketo ny teninao Jesosy dia hanadio, purifier et sanctifier anay indray. Fanahinay Jesosy, oka amin'ny personnalité anao dia ameno anay dia hiova zany. Aiakelika, aiverina. Oh Jesosy.
jesosy hoe ny andrandrana totoerana le fahovany-po esory le fovato atao fonofo esory le fanahy tsy manaiky ampitoery kosa ny fanahy izay vaovao avy aminao hitoeran'ny fanahana anarahanay sitraponao jesosy mataterahanay izay sitraka rehetra mety misy nyfananarana mety misy tsy voatery fampianarana foana mety misy fotoana fananarana tamin'ity volanyity zao dia misy fananarana jereo na taty tiana zao tamin'ny samedi l'autre samedi tamin'ny 2 semaines raha taditsika nananatra tsika izy taty mialo zao ty mbola nananatra fampianarana andritra ty juin ty fananarana le izy matomananatra Andriamanitra tsy fitiavan'olona le izy fa fitiavan'Andriamanitra ao tsika ka tsy haiko na mety solafaka ianao na mety naditra nanao fotsy varavarana miverena fotsiny miverena fa tianao Jesosy tahin' Jesosy tsika